Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao. Aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Voatsihela kory ravana dia nisy mpanompon'Andriamanitra ny antso ahy. Ary ny tantara izy ny zavatra izay manjo azy. Misy olona izay tena hoe misopatra tsotro zao fotsiny ny fiainany. Dia le resaka fialonana. Dia anaovan'ilay olona nyity karazana odigasy isan-karazany ity izy. Ary dia tena mandaitra tokoa le izy amin'ny lafiny sasany. Ary dia tena sahiran-tsaina le mpanompon'Andriamanitra satria tsy mitsahatra mihitsy olona io. Ary olona io aza dia mivoakalina mihitsy dia tonga manakorotana ny zareo sy manindry ny zareo amin'ny alina ao. Ary dia tena hoe hitako hoe miorooro, mijaly tsika ao anatin'le izy. Itsika manana ny fahazavana indray ny lasa miafiafy. Ary be dia be mihitsy ntsika no misy fahavalo, misy olona izay misopatra. Dia resaka faharatsy toetra tsotro zao fotsiny ny an'ilay olona ny anenjehany ianao. Dia misy olona koa izay tena hoe te hamotika tanteraka ny fiainanao mihitsy izy. Asa mety hoe ny olona niaraka tamin'ny taloha miaraka aminao amin'izao fotoana izao dia tadiaviny tao fomba rehetrarehetra hisabotena ny fiainanao. Dia izany rano tehiteny amintsika an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe aza matahotra ianao. Fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Tenin'Andriamanitra voasoratra ny mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo izany. Ary ny tantara izay nitenenana io teny io dia tahaka an'izao. Elisa no niteneny io. Tamin'izany fotoana izany ny mpanjakan'ny Siriana dia tonga izany hoe hanafika an'i Israely. Ary efa nanana tetikady mihitsy ary tsika no meona amin'ny zareo. Dia kinanjo Elisa mpaminan'Andriamanitra dia tonga dia efa nitenen'ny meloa izany ny mpanjakan'ny Israely hoe aza makany nareo fa any izy zao. Dia ohatr'izay foana isaky ny manao programa zany le mpanjakan'ny Siria dia fantatra Elisa meloa foana le izy dia teneniny. Dia farany le mpanjaka tezitra be le mpanjakan'ny Siria hoe fa ahoana ary izy zany fa izy mihitsy ny tena mpamadika ato amintsika ato fa maninona ny tetikady rehetrarehetra dia fantany meloa daholo. Dia nisy ny teny hoe tsisy olona mamadika ato izy fa misy an'izany antsoina hoe Elisa zany any Dotana. Dia io lehilahy io lehilahin'Andriamanitra dia io no mahalala ny zavatra izay teneninao eny fa na dia hatramin'ny zavatra teneninao ambony fandrindranao ary mpanjaka dia fantatra io olona daholo. Toy izany mpanjaka hoe ndaontsika ho ano izy dia vonoantsika izany olona izany. Dia tonga tokoa ireo dia tena niodikodina feno mihitsy izany erak'ilay tanàna hoe andeha hisambotra ny Elisa. Dia tao anatin'izany Elisa nanana mpanompo antsoina hoe Gehazy. Dia Gehazy zany no fo tamin'ny alina dia nahita an'ireo le miaramila be dia be ireo dia niorokoditra. Tiako eo inona ny atao maty sika. Toy izay Elisa tamin'ny manao hoe aza matahotra ianao fa ny momba antsika ozy izy dia be noho ny momba azy. Dia nivavaka izy eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Nangataka Elisa toy izy manao hoe Jehovah mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hahitany. Le maso tenao dia masony Gehazy zany hoe sokafy ny masony Andriamanitra mba hahita. Dia izao Jehovah nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro tendrombohitra feno soavaly sy kalesiafo manodidina any Elisa. Zany ny zavatra hitany. Tendrombohitra feno soavaly miaraka amin'ny kalesy afo miaro ny mpanompon'Andriamanitra. Miaro any Elisa. Ary zany nahatonga Elisa teny manao hoe ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Indraindray rehefa misy an'ireny olona mitady hisopatra ny fiainantsika ireny dia adinonao ka le tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamy 4:30 manao hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Tena marina anie zany ry havany. Tena misy anjely anie manodidina antsika io ary tena misy tanana tsy hita maso miaro ny mpanompon'Andriamanitra fa tady tio zay. Raha vao tsy mijoro tsara ny finoanao ao anatin'izany dia miorooro ianao, matahotra ianao, odigasy kely ery no atahoranao fa ny herin'ny Andriamanitra tsy hitanao tsony. Lasa le problème no hitany masontsika fa tsy hitantsika tsony le herin'Andriamanitra izay miaraka amintsika. Ary zany nahatonga an'i Jesosy hiteny manao hoe indro aho sy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Fa na maheriny ao anatinao, Andriamanitra maheriny miaraka aminao le tompon'izao rehetra izao. Inona no atahoranao any tapaka-azo ny zavatra samihafa? Rehefa eritreretinao hoe misy heriny tokoa le izy ka inonao hoe misy heriny dia tena misy heriny aminao. Fa rehefa mijoro anao ka hiteny manao hoe alefasy alefanareo fa ny Andriamanitra dia lehibe fa tsy mahavoa azy zany dia tsisy heriny avy hatrany ny fanafody rehetra izay ho alefany aminao eo. Ary mila manana an'izany finoana izany tsika. Tena miaraka amintsika Andriamanitra ary be lavitra, matanjaka lavitra
ny olona zay miaraka amintsika hoarina amin'ireo zay fahavalo mitady isopatra anao ireo. Indray mandeha sadraka misaka bediny akao na tsipy tao anatin'ny lelafo laforme misy afo de gaga ny olona fa nisy olona fa efatra mipotra tampoka tao de tsy nafalay anjely lay zanak'Andriamanitra tsy hitany masotsika fa tena ao izy ary tahaka an'izany tio tany ela na tsipy tany andavaky ny lioany fa nisy anjelin'Andriamanitra zay nirahany tao nanakombona ny vavan'ireo lioanareo ary moa tsy zany ve nataon'i Jesosy Kristy tamintsika manao hoe indro mandiraka anareo izy toy ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambody mba azony sainao eritreretina ve zany hoe zanak'ondry kely nefa de ambodiny manodidina azy fa reo ambody ireo tsisy manana fahefana kasika azy ireo satria ny tanan'Andriamanitra no miaro ny tanan'Andriamanitra no miazona ary ny mialoka amban'ny fialofan'ny tsitosy ny avo indrindra de tena hoe azo antoka riavana ary zany androany te hitarika ny saitsika ino ianao tsy mino fotsiny hoe misy Andriamanitra fa tena mino mihitsy ianao hoe miara-miaina amiko izy velona izy de tena miatrika amin'ny fiainako izy fa rehefa zany ny fotom-pisainana entinao tsy matahotra an'io examen io ianao tsy matahotra an'io entretien io izy ianao hoe miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra velona miaraka amiko ary matanjaka zany Andriamanitra miaraka amiko zany atrehako ty de tsapanao mihitsy hoe misy hery ianao de le herin'Andriamanitra zay miaraka aminao no omeny ianao satria ianao mino ny fisiny sy ny fanatrehany eo amin'ny fiainanao ary angatao amin'Andriamanitra zany sokafo ny masoko Andriamanitra mba ahita ny tavanao ahita ny herinao ahita ny fahalehibiazanao ahita le tananao mahery izay miazona efa nambarana zany amin'ny hoe tsy misy maharombaka azy eo amin'ny tanako izy raha miasa tsisy maharombaka zavatra ampelantanan'Andriamanitra zany itsika no matatahotra fa ny fandresena zay ety mandresy zao tontolo zao izy ny tenin'Andriamanitra de ny finoantsika ampy ny finoanao ndratretsika miazakazaka makany amina fiangonana miazakazaka makany amina olona miazakazaka makety seroa Jesosy Kristy efa eo akaikinao eo raha tena manana finoana ianao ampiasao ny finoanao roay amin'ny anaran'io Jesosy Kristy io ny fanafody rehetra zay afafafiny ao an-tranonao sy ao an-tokotaninao sy nalevolevon'ny tany azonao tononina tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy manao hoe tsy misy manan-kery reny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reraka fotsiny eo izy horeraka eo mihitsy izy ary tsapany manao hoe ary ty olona ty zany tena ohatrany tsy andairany zavatra zay ataoko mihitsy tsy andairantsika satria ny momba antsika de lehibe lavitra noho izay momba azy ary mila manana an'izany finoana zany tsika riavana tena momba antsika Andriamanitra tena miaraka amintsika Andriamanitra de mety tentsika manao hoe de ahoana reny mpanompon'Andriamanitra izay misy mamono misy mampijaly misy manolana misy mandroba reny tsy nomby azy ara ve zany Andriamanitra sa ahoana ny mahatonga an'izany ny valiny riavana de mety ho antony marobe ary Andriamanitra ny tena mahalala mety ho antony avy amin'le olona le izy ny amin'ny hoe rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra satria le fiarahanao amin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe indrindra andresenao ka rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao vokatry ny fahotana dia mahery aminao koa ny fahavalo mety ho antony anankiray zany fa mety ho antony hafa ihany koa ny amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy no mizatoetra le mpanompon'Andriamanitra ary zay mihitsy ny sitrak'Andriamanitra sy lalan'Andriamanitra ohatra ny amin'ny fiainan'le olona be dehibe zao reo le apôstôly no saika maty martyra daholo izy tsy hoe tsy nomba azy akory Andriamanitra fa tena izay mihitsy no lalana tian'Andriamanitra osoritana tamin'ny fiainan'izy ireo mba ahafahan'izy ireo mahazo le tena satrim-poninahitra any an-danitra de be dehibe koa ohatra ny Joba zao fantatsika tsara ny amin'ny hoe navelan'Andriamanitra mihitsy na fahafatesana na fahoriana na inona hiatra tamin'ny daholo zany hoe le fahoriana koa indraindray tsy hoe tsy momba antsika Andriamanitra fa avelan'isy eo le izy ary amin'izay fotoan'izay de fizahany toetra izy ka tsy tokony ampialantsika aminy fa na izy na ahoana ny tanan'Andriamanitra de eo foana ary miazona anao izy ary vitany ny miazona anao ary miaro anao amin'ny zavatra zay mampatahotra anao io fa de zao ampiasao ny finoantsika ary manana fatokina ary be dehibe izy no miteny manao hoe aza matahotra de tena aza matahotra ravana satria raha vao matahotahotra isika de lasa ohatrany hoe manambany ny herin'i Jesosy Kristy le miaraka amintsika ny tokony ataontsika fotsiny de izao velomy tsara ny fifandraisanao amin'ny Jesosy Kristy ataovy azonao antoka fa ao anatin'ny sambokely ny fiainanao izy ataovy tsapanao mihitsy no hoe Andriamanitra ity ny fiainako atolotro anao miara mandeha amiko ianao fa rehefa miara mandeha amin'ny Jesosy Kristy ianao de izany natonga ny Paoly any amin'ny Romana toko 9 iteny manao hoe raha Andriamanitra ny momba antsika iza no hahatohitra antsika tsisy
atohitra anao ary mila manana an'izany finoana izany ianao fa lehibe ny Andriamanitra ao dia aza vela isy anao tsinotsinona anao. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.